Miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy dia ankafaliana no alorana anao vaovao mahakasika ny mety ho toetr'ny andro indray ary amin'ity anio ity. Ao anatin'izay vaovao izay dia horesantsika mahakasika ny Belal ilay rivodoza izay miforona nafeno fepetra tamin'ny omaly ariva. Mahakasika ity Belal ity aloha dia araka izao hitantsika amin'ny sary izao raha ny tombatombana dia tsy mizotra makaty amin'ny morotsiraky ny Madagasikara aloha izy atao anatin'ny 3 andro manaraka fa dia makany atsimo atsinanana hatrany makany amin'ny nosy rahavavy na dia tombanana itombohery ny tanjany ary ao anatin'izay 3 andro manaraka izay. Mahakasika izay ihany dia ny rotsakorana nosy mary betsabetsaka aloha aty amin'iny ataontsika pateliny avaratry ny nosy iny noho ny fitambatambaran'izay rotsakorana izay ao anatin'ny 3 andro manaraka. Mahakasika ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa indray ho an'ny rapitso maraina dia maina amin'ny ankapobeny izao aloha ny faritra maro araka ny tantsika manerana nosy fandibon-drahona sy masoandra misy tandrifon-drahona ihany aty amin'ny motsiraky ny Diana Sofia aty ary aty amin'ny atitan'ny faritra Betsiboka motsiraky ny faritra Melaky. Ny toronkandro kosa indray dia misy ny oram-baratra zany aty amin'ny apateliny avaratry nosy Sofia Diana tapany avaratry Sava. Misy tandrifon-drahona ihany koa aty amin'ny ilany andrefany afovoantany sy ny atitan'ny Menabe Melaky ary aty amin'ny atsimo avaratra atsinanan'ny atsimo andrefana aty ankoatr'izay aloha dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny vinavina ho an'ny maripana dia 9 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny afovoantany 3 ny motsiraka atsinanana 4 ka hatramin'ny 5 eo ny motsiraka andrefany nosy raha ny manerana nosy no jerena dia 9 ny mafana indrindra manerana nosy any Maeva-tanàna any ary 5 any Toliara any. Mahakasika ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mbola hita taratra hatrany aloha ny oram-baratra amin'iny Diana sy tapany avaratra Sava sy ny faritra Sofia iny motsiraky ny faritra Boeny Betsiboka Melaky aty amin'ny atitan'ny Menabe ny ilana andrefany afovoantany fa dia misy tandrifon-drahona kely mitserana ny takarivana ny alina amin'ny ilana sanany afovoantany eny ankoatr'izay kosa dia masoandro mibalika no hibantoerana. Raha ny vinavina ho an'ny maripana dia milatsaka kely aty amin'ny afovoantany 17 degré Celsius mbola mafana hatrany aloha na izany ary 12 mihoatra motsiraka atsinanana 4 eo ny motsiraka andrefany nosy ny mafana indrindra dia 15 degré Celsius tazana izany aty manodidina ny ampovoany atsinanany nosy aty amin'ny avaratra andrefana ary aty afovoany andrefany nosy aty. Faranantsika ho amin'ny talata kosa indray izay toetry ny andro izay saika ny tapany avaratry nosy aloha no misy orantandrifon-drahona mety harankotroka amin'ny tapany avaratry analamanga iny sy aty amin'ny avaratra andrefana aty amin'ny analanjirofony ankoatr'izay dia fandimby rahona sy ny masoandro. Maripana voavinavina kosa dia manodidina 20 ka hatramin'ny 20 mafana indrindra aty amin'ny afovoantany 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka atsinanana ary 30 mihoatra ny motsiraka andrefany nosy ny aty Morondava aloha ny mafana indrindra ho an'ny talata 30 degré Celsius. Makasitraka anao anaraka izay hatramin'ny farany dia manasoana andray ary amin'ny manaraka veloma tompoko.